Vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandefandefy sy mba nanisik ampunyang palay aminiran miakaraty iza hiakatra eo amin'ny toerako ianao hiakatra eo amin'ny toeranao rehefa nandinika amin'ny baiboly ray manontolo aho dia misy toerana tsy tokony hipetrahako intsony ary misy toerana tsy tokony hipetrahanao intsony. Hoy Eli tsy misy ranonorana amin'ny tany raha tsy manino izy. Misy pouvoir ny teny alokon'ny vavako, ny teny alokon'ny vavanao. Misy puissance, halleluja. Misy force afaka anovany zava-misy ny teny alokon'ny vavako manokana raha tsy hiaraka ny teniko ihany. Zao na mangin'Andriamanitra fandreraham-batana ny ataonao hatramin'izay, fandreraham-batana, fandrerahan-tsaina, nefa ny fitarainana tsy manova ninina fa ny teny alokon'ny vavanao no anova zavatra. Amen na sa tsy amen? Amen na sa tsy amen? Ndray andro nisy lehilahy anankiray malemy teo ambavadiny tsara endrika. Lehilahy malemy, lehilahy manahoana hoe nandalo Petera sy John, Petera apôstôly, John apôstôly, dia nijereny le malemy dia zao ny teniny. Tsy manana volamena, tsy manana vola fotsy menanao izay. Jereo ny masonay, tsy manana ninina omenanao izay, fa zay anananay no mena ianao, zay anananay no mena ianao. Tsy manana vola omenanao izay, fa zay anananay no mena ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitsangatsangana. Zao ny voalazan'ny baiboly. Andao vakitsika izany asan'ny apôstôly toko 7 ilazanao mba inonao fa zay zavatra ho teneniko aminao dia ho tanteraka aminao zany manomboka androany. Hiteny eto amin'ity pilipitry ty ny pasteur eto dia hisosotra manokana ny zavatra zay holazaina eto, na dia ato amin'ny Facebook na dia eto amin'ny messenger azy nareo ty frantsa aty ivelany aty misy fahefana epitany aminareo any amin'ny anaran'i Jesosy. Asan'ny apôstôly toko 7 andininy faharoa. Ary nisy nitondra lehilahy na le mitongotra hatrany akibony reniny na le mitongotra hatraiza hono re olona izay napetrany isan'andro teo ambavadin'ny tempoly, ilay atao hoe tsara endrika, mba hangataka fiatrarina amin'izay miditra ao kianjan'ny tempoly. Noho ny nahitany Petera sy John efa hiditra ao akianjan'ny tempoly izy dia nangataka mba homena fiantrana. Ary Petera sy John nibanjina azy ka nanao hoe mijere anay, dia nanao hoe mijere anay, dia nibanjina azy roa lahy tsara izy fa nanantena hazo zavatra taminy. Fa hoy Petera, tsy manana vola fotsy volamena aho, fa zay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Dia noraisiny tamin'ny tanany ankavanana raha lehilahy ka natsangana, dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny, dia niatsambontsambotra izy, dia nitsangatsangana ka niara-niditra tamin'ny tao kianjan'ny tempoly, dia nitsangatsangana sy niatsambontsambotra sady nidiran'Andriamanitra. Halleluja.
hoy izy eo amin'ny andininy fafito tapahany farany andininy fafito ary no raisiny tamin'ny tany any akavanany raha lehilahy ka natsangany dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny dia natanjaka niaraka tamin'izay izy ninony ny tongony sy ninony ny tongony sy ninona tsara zavady ny tongony sy ny kitrokeliny hoy Jaona sy Petera amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana niaraka tamin'izay teniny Jaona niaraka tamin'izay teniny Petera izay teny izay mitsangatsangana dia niserin'ny tsofoka tany anaty kitrokely niserin'ny tsofoka tany anaty faladia niserin'ny tsofoka tany anatin'ny taolana niserin'ny tsofoka tany anatin'ny ozatra niaraka tamin'izay tonga dia nitsangana ilemalema hoy amatsy ianao misy fahefana ny teny misy fahefana ny teny misy fahefana ny teny rehefa misy ositra ny lehilahin'Andriamanitra iray misy ositra ny lehilahin'Andriamanitra iray izay teneniny dia manova zavatra mitanga eo amin'ny fiainan'ny olona rehetrarehetra ataovy aleloia mafy zany ny zavatra dia davin'Andriamanitra amin'ny olona ho tonga eto androany mila mafana ianao androany mila mirehatra ianao androany handray tena avy any amin'Andriamanitra ianao androany zay tena apetraky ny tompo ambava amin'ny mpanompony ho tanteraka rabaky tena amin'ny fiainanao averiko izay zavatra mbaran'Andriamanitra apetraka Andriamanitra eo ambava amin'ny mpanompony ho tanteraka rabaky tena amin'ny anaran'i Jesosy aleluia miakatra ianao miakatra ihany koa ianao tanamanina mino an'izany ve ianao nampahery any tompo aza mandany fotoana miain'ny fitarainan'olona ataovy izay tonga ny ositra eo ambavanao ataovy izay tonga ny ositra eo ambavanao ataovy izay tonga ny ositra eo ambavanao aza mandany fotoana miain'ny ranomason'ny olona aza vela andany fotoana fiafakadiny adiny raha hitantara zavatra aminao izy mitenena fotsiny ianao anatin'ny 10 segondra dia izy zavatra tantara tsy maintsy miova eo amin'ny fiainana aleloia 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 aza mandany fotoana adiny ray miainao azy zay zavatra teneninao anatin'ny 10 segondra anovany toy ny tantaram-piainana hoy Petera tamin'ny raha lehilahy amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mitsangatsangana tsy ampy 5 segondra zany tenenina eo anilanao tsy ampy 5 segondra zany hoe ahoana hoe azafady hoy Elipa aminany raha tsy araka ny teniko tsy milatsaka ny ranonorana ampy 5 segondra ve zany 5 segondra ny tenenany Elipa aminany an'izany hoe raha tsy araka ny teniko tsy milatsaka ny ranonorana fa 3 taona sy tapany novainy 5 segondra tovy aleloia mafy zany tao anatin'ny 3 taona sy tapany ny antony io vokatry ny teny 4 segondra hoe manomboka androany dia ho hitanao mifetraky an'izany tenina lehilahin'Andriamanitra zany tenina lehilahin'Andriamanitra zany tenina lehilahin'Andriamanitra aleloia rehefa misy ositra ny tenina lehilahin'Andriamanitra anankiray teniny ray mbava latsaka fotsiny manova zavatra betapetapetapetapetapetapeta enoy zao izay tsy hanetananao arabola intsony ataovy aleloia zany tsy mila etanina kory ianao amin'ny volo zany raha latsana bavy tsy hiditra amin'izany intsony izay hiteny zay manomboka eto dia izy zavatra hitanga eto amin'ity fiangonana ity hoy aho hoe izy zavatra hitanga eto amin'ity fiangonana ity mino an'izany ve ianao hiteny za efa nampianarin'i Jesosy ary zany naminoko telefônina fantatra va be da be olona tokony andefa vola any ananany rehefa andefa vola fotsiny ianao dia manatona amin'ny broko ao ataovy amaininy zany na alefaso amin'ny Airtel Money fa ny Airtel Money mandeha foana aleloia
ozy ny devoly mantsy velominy telefônina fa isany defa vola non mifandray amin'ny Jesosy aloha zao. Alleluia. Zao mifanapakevitra. Misy mandefa tsara tsy misy mandefa Jesosy mamaty afona. Alleluia. Alleluia. Jesosy mamaty afona. Mila fandray amin'ny Jesosy aloha am'izao. Amen sa tsy amen? Amen sa tsy amen? Zah nandray fanapakevitra mila miteny aho dia misy zavatra mitrango ambadika zay. Amen sa tsy amen? Amen. Atao anatin'ny baiboly angera olona zany. Ndova kitsika tantarana le vehivavy anankiray. Mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa toko fadimy. Toko fa mpanjaka faharoa toko faefatra. Andininy fahavalo. Ary tamin'ny ray andro Elisa mpaminany iza hoe dia nakany Sonema. Ary misy vehivavy mpanan-karena teo. Vehivavy manahoana hoe izay nanery azy hinan-kanina. Ary isaky mandalo izy dia mivilaka ao amin'ny hinan-kanina. Ary hoy raha vehivavy tamin'ny lahy, indro fantatro fa lehilahin'Andriamanitra, fantatro fa masina sady lehilahin'Andriamanitra ilay mandalo ito amintsika mandrakariva. Masina ianao. Andeha isika namboatra efitrano ho azy ao ambony rehatra, ary asitsika fandriana sy latabatra sy seza ary fanaovan-jiro ho azy ao. Ary raha tonga eto amintsika izy dia ao no hipetraka. Ary tamin'ny ray andro dia tonga tao Elisa ka nipetraka tao amin'ny efitra ambony ary nandro tao. Ary hoy izy tamin'ny Gehazi zatoviny, antsoa ilay Sonemitra. Ary rehefa natsoa ny raha vehivavy dia nitsangana teo anatrehany. Ary hoy Elisa tamin'ny Gehazi, mba lazao amin'ny raha vehivavy hoe indro efa niay anay tamin'izao fiahina rehetra izao ianao. Koa inona kosa mba ho atao anao? Tianao olazaina amin'ny mpanjaka va ianao na any amin'ny komanda miaramila? Tena maly raha vehivavy mitoetra eto amin'ny fireneko aho. Ary hoy Elisa, fa inona ary no ataoko anao hoe? Dia namaly Gehazi hoe tsy hitanao fa tsy mananjanaka izy sady efa antitra koa ny lehilahy. Ary hoy Elisa, antsoa ara izy. Halleluia. Antsoa ara izy. Ataovy halleluia, halleluia. Ahoana hoy Elisa hoe antsoa ara izy. Tsony toyany. Ary nono natsony izy dia nitsangana teo ambaravarana. Dia hoy izy, ramby amin'ny fotoana raha avy ny taona toy izao dia hitrotro zazalahy ianao. Halleluia. Ramby amin'ny fotoana toy izao, raha ho avy ny taona toy izao, midika zay dia zao, amin'ny herintaona toy izao hitrotro zazalahy ianao. Hitrotro zazalahy ianao. 5 sekondy zay teny zay azafady. Tsy ampy 5 sekondy zany. Ny lehilahy anankiray rehefa misy osotra ny vavany, misy hery ny vavany, misy fahefana ny vavany, miteny indray mandeha izy dia tanteraka ny zavatra lazainy raha lasaina malama. Amin'ny herintaona toy izao mitrotro zazalahy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka ane izany faminaniana izany. Ho andra izay mbola tsy niteraka ho tanteraka izany faminaniana izany. Jerenareo tsara. Tsy nila nanatona gynécologue, tsy nila nanatona dokotera raha vehivavy, tsy nila natao masazy ny kibony norona, tsy mila ninana fanafody mampiteraka lehilahy na mampiteraka vehivavy. Teny indraimbava. Inona hoe azafady? Teny indraimbava. Inona hoe azafady? Teneniny eo anilanao, teny indraimbava hoe. Hoy aho hoe teny indraimbava. Manomboka eto iova ny fotoam-bavaka tsika. Iova ny fotoam-bavaka tsika.
ho teneniny indray mandeha ny devoly dia miala ary tsy maintsy mitsipaka miala ao. Iova ny fotoam-bavakantsika satria hatramin'izay ny mpanompon'Andriamanitra dia mety ny teny fa tsy ampositra. Ahoana hoe ny teny fa tsy ampinina hoe tsy ampositra. Any amin'ilay dimension ambanimbany, any amin'ilay ositra ambanimbany ka misy zavatra mitranga ihany fa kelikely. Fa namangy any fanahy masina, namangy any fanahy masina. Fa manomboka eto tsy zavatra kelikely intsony no hitranga eto amin'ity fiangonana ity. Tsy zavatra kelikely no hitranga eto amin'ity fiangonana ity. Anao zavatra goavana miaraka amina ositra mahery vaky Andriamanitra, miaraka amina ositra mahery vaky, miaraka amina inona hoe azavady izy ny afaka mino an'izany. Teny ray mbava fotsiny teneniny Elisa, tsy nisy resaka lavabe, tsy nanontany Elisa hoe manao ahoana nefa nitranjanaka hoe sao dia tsy nantrompe hoe sao dia misy problème kosa moa any amin'ny aninazy ary sao dia ramoserinao mihitsy tsisy retsaka. Teny ray mbava amin'ny heritaona toy izao, hitoto zazalahy ianao amin'ny heritaona toy izao, hitoto zazalahy ianao amin'ny heritaona toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy izaho hivavaka andro manalina amin'i Jesosy, hitolona amin'i Jesosy, hiakatra eny an-tendrombohitra. Fa zay olona zaika eto amin'ity micro ty amin'ny anaran'i Jesosy, tsy misy olatsaka eo amin'ny fiainanao fa ho tanteraka ny fiainanao zany. Ataovy orakoraka, alleluia. Ho anareo aty alafrantsa ty orakoraka, alleluia. Ho atsika ao ambony rihana orakoraka, alleluia. Ao amin'ny trano vaovao, ao amin'ny trano lavalava, any amin'ny saly evy mbola misy olona ihany. Ato ambany rihana orakoraka. Ianonareo hitenitsika za dia nivangin'Andriamanitra raha ndry ary malala heritiana ho faty tsy hoely ianao raha mitoy an'ity arerahanao ty. Mirotoroto atsy, mirotoroto eroka, mihainy fitarainan'olona etsy, mitsangana etsy, nefa hoy Jesosy miakara ty. Mila miala amin'ny toerana misy anao io ianao raha ndry ary malala. Mila miala amin'ny toerana misy anao io ianao, ho reraka amin'ny firotorotony io ianao. Mila ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, mila ny ositr'Andriamanitra ny vavanao, mila menaka avy any an-danitra ny vavanao, mila menaka avy any an-danitra ny vavanao. Au moment ianao mitendry, amin'ny fotoana ianao mitendry, dia izy zavatra hitanga eo amin'ny fiainan'ny olona. Taovy amen zany. Halleluja. Raha lasiana vavy, aza mitady fotoana olanina amin'ny fitarainana intsonko ianao, aza mitady fotoana olanina amin'ny fitarainana. Rehefa manatona mpanompon'Andriamanitra ianao, mangatanteny ray mbavamonjy. Hoy hoe mangatanteny ray mbavamonjy, na dia 5 sekondra aza mangatanteny ray mbavamonjy. Aza vela hiteny 10 minitra kory izy, aza vela hiteny mihoatra ny 3 minitra izy, teny ray mbava ihany dia izy zavatra hitanga amin'ny fiainako hoe izy ny afaka mino an'izany, izy ny afaka mino an'izany. Halleluja, halleluja. Anomboka izy zavatra hitranga. Amen, amen. Hoy Davida tamin'ny Goliata, teny 5 sekondra monjy, anio no hanoloran'i Jehovah anao eo an-tanako. Ahoana ozy? Tsy sabatra, tsy lefona no entina mandresy ny fahavalo. Misy zavatra ao am-bavanao ao, misy zavatra ao am-bavanao ao. Androany tsy pastera heritiana ihany, itsika menaka avy reto isosotra avy any an-danitra amin'ny alalan'ny tena aloko ny vavanao. Amen.
miangavy anao ahy aza mandamy fotoana amin'ny resaka tsisy dikany aza mandamy fotoana amin'ny kanina za tsy miteny aminao aza mijery baolina mihitsy fa za dia manoro-hevitra anao aza dia mandamy fotoana amin'izany aza mandamy fotoana amin'ny resaka tsisy dikany aza mandamy fotoana amin'ny famaly amin'ny havanao teny ray mbava dia ampy teny ray mbava dia ampy ataovy amaniny zany teny ray mbava dia ampy izy famaly aminao adiny ray ifanasa vangy aminao ianao mila miteny indray mandeha monjy ianao mila miteny indray mandeha monjy araka izany vavanao mandritry ny adiny ray sasany nanopanao azany hoe ahita amin'ny fisandratako ianao manomboka androany ahita amin'ny fisandratako ianao manomboka androany tsy niherinao sy nitanjaka ao no avovonjenao miteny aminao ahy reo olona nalanao baraka ninareo ahita ny fisandratako daholo reo manomboka eto rehefa feno ositra ianao miteny an'izany feno hery ianao miteny an'izany miaraka amin'izay dia misy zavatra mitsanga raha latsana vavy miaraka amin'izay dia misy zavatra mitsanga hoy davida mpanjaka hoy davida tamin'izany izy mbola tsy mpanjaka anino ho an'ny loran'i Jehovah eo am-pelatana kory Goliata niaraka tamin'izay dia nibatain'Andriamanitra Goliata eo am-pelatanan'i Davida nanomboka tapaka ny lohany ataovy amaniny zany hoy Josoa ry masoandro mijanona ianao eo ry volana mijanona ianao ny vehivavy anankiray rehefa misy ositra ny vavany misy inona hoe azavady ny lehilahy anankiray rehefa misy ositra ny vavany miteny izy tsy mifamaly aman'olona zany izy ahoana hoe rahalahy miala amin'ny avendranana miala amin'ny avendranana tsy hoe mifamaly aminao ny olona dia ifamaly koa ianao olona hafa mihitsy tsy mitovy amin'ny havanao ianao tsy mitovy amin'ny rata-po aminao ianao manana ositra manokana ianao miaraka aminao miala amin'ny avendranana amanina sa tsy amanina maninona ianao no manaiky hovendrana tsy hoe mifamaly aminao ny rahalahana mifamaly aminao ny rahavavana diaviko ianao ranabavy tsy mitovy aminy ianao tsy mitovy aminy ianao ianao misy fahefana ny tena aloako ny vavanao Alleluia ve tsy mitovy aminy ianao aza mifamaly amin'ny mpiara-miasa aminao zany raha anambany ianao izy avy alao anambany teneny tsotra fotsiny fa ite ahita inona ianao hoe ary na ny patron anao manambany anao io ary na chef de service sy ny directeur manambany anao io ary tsy azon'izaniza ho ambanina ntsony ianao manomboka androany hoy hoe tsy azon'izaniza ambanina ntsony ianao ianao zao hatramin'izay ianao matahotra ny roana matahotra ny roana amin'ny karama kely 1,5 million 1,5 matahotra roa ny patron matahotra roa ny mpampiasa vitany manambanimbany ianao manao tsinotsinony ary misy fotoana ianao marary fo hoy amantsy ianao fotoana hitenenanao manomboka androanitra hoy hoe fotoana hitenenanao manomboka androanitra manomboka amin'ny latsinainy ianao mila miteny aminy atsaro amin'izay azafady madama mifanambaninao ampy zay ny fanambaninao ampy zay ny fanambaninao ianao zao raha hoy izy roako sao dia zao kialaniny ity eto ny etana lazao aminy mandroka anahy eto ianao androany ahita fisandratako tsoa ely ianao afaka fotoana fo etiko ny etako hoe lasa fandroanao fa miomana hoe izao koa no ahitanao ny fahantrako farany izao no ahitanao ny fahantrako farany ahita ny fisandratako ho any amin'ny faratapony ianao ianao zao aza mandamy fotoana mandrotsaka ranomasy eo anoloany mangaza rehefa hoe kamoto dia atao azo tsy mila an'izany teneniny eo aniranao tsy mila an'izany
amen. Madama de way zany zay raha ialato rana bavy rahalahy anao lalana ho anao ndray Andriamanitra anokatra lalana ho anao ndray Andriamanitra ianao zao afantaloha mitsangana tovy aleluia mafy afantaloha samy vavaka lazao Jesosy afantaloha anaraka anao ao fieno herinao samy vavaka manangana anay ianao tsy maintsy tahiny zay androany misy sora Jesosy amen. Mazao place vetivety raha lasana bavy any ity toerana ity toerana hiderana sainany ratanan'Andriamanitra manomboka androany tsisy toerana ho an'ny fitarainana teneniny eo anilanao tsisy toerana ho an'ny fitarainana tsony atoera izy ny vonona hiakatra manomboka androany halleluia. Mila misy ositra ao ambavanao ao mila misy inona hoe azavady mila misy inona hoe miteny anao dia ho tanteraka zay lazainao tsy natao hifamaly amin'ny havanao ianao tsy natao hifamaly amin'ny mpiara-miasa tsy natao hifamaly amin'ny mpiray-tam-poko mila miteny indray mandeha ianao manao hoe tanteraka zay lazaiko dia ho tanteran'Andriamanitra any hoy Josoa mantsy ny masoandro mijanona eo andohasa ny akolona mijanona ry volana etsy niaraka tamin'izay teny 5 sekondy zay niova ny tantarany tany sy ny lanitra niova ny zava-misy atovy alleluia ndray andro nisy piskidy zay dovakitsika ato amin'ny asan'ny apôstôly toko 17 asan'ny apôstôly toko 17 andininy fasivy ny anaran'i Jesosy fasôly kosa zay atao hoe Paoly feno ny fanahy masina dia nibanjina azy ka nanao hoe iala feno fitaka rehetra iala ozy izy feno ino hoe sy fahafetsena rehetra iala zanaky ny devoly sady fahavalon'ny fahamarinana rehetra tsy hitsahatra tsy amiliny lalànany amiliny lala mahitsy ny tompo va iala ary indro ankehitriny ny tanan'ny tompo amelany lahy dia ho jamba iala ka tsy ahita masoandro aloha dia latsaka tao aminy miaraka tamin'izay ny mampanjabena sy ny aiziny ary ny raparapany hitady olona hitantana azy izy halleluia ary ny gouvernoura noho ny nahita izay efa natao dia nino sady talanjona tamin'ny fampianarany tompo ndray andro nisy omby asa piskidy hitan'ny Paoly io piskidy io manao anatin'ny afetsifetsena fanambakana olona teneniny Paoly indray mandeha ozy Paoly elapa mita bahoaka sady natao amin'ny Paoly elahy tsy silanany lahy mandra-pahoviny elahy no anao ny tiasa ratsy ny lahy ty amin'ny anaran'i Jesosy jamby elahy manomboka eto niaraka tamin'izay dia naninona le lehilahy jamby hoy amantsy ianao miakatra isika manomboka androany miakatra ianao manomboka androany misy pouvoir ny teny aloako ny vavanao manomboka androany misy fahefana ny teny aloako ny vavanao manomboka androany tadidio tsara nge mila takatrao io vola raisinao io vola raisinao io misy fotoana misy fahefana zany no mahatonga ny sasany mandray vola fa tsy mety manan-karena mandray vola fa tsy mahatsangana trano mandray vola fa tsy mahazo ninininy ary misy fotoana aza ny vola manjavony
satria misy fahefana asana devoly eo, misy asana devoly eo. Androany raha lasenabavy tsy mahazo mijanona eo amin'ny fitarainana ianao, mila miakatra ianao andray fahefana manomboka androany. Amen sa tsy amen? Amen sa tsy amen? Tamin'ny fotoana Mosesy ny teny milatsaka ny avandra dia nilatsaka ny avandra. Tamin'ny fotoana Mosesy ny teny midina ny valala dia nidina ny valala. Ny fahefana eo ambava amin'ny mpanompony. Amen. Zao aza malahelo ianao. Indraindray na tsy hitanao, indraindray ianao miandry délivrance be sy te hitaraina be, mingavy ianao amiala amin'izay place zay. Aza manakijanonao tsondry. Ao ko resy lahatra ianao fa tsy mampalahelo tsony ianao manomboka androany. Ao ko resy lahatra ianao fa tsy mampalahelo tsony ianao manomboka androany. Teneny ny eo anilanao tsy mampalahelo zany tsony ianao manomboka androany hoe. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandeha tantety izy mba asitrana.